Lafy ny fampahafantarana ny toetr'andro kosa Manohy ny diany manalavitra ny morontsirak'i Madagasikara ilay rivodoza Dumile ao amin'ny ranomasimbe indianina raha ny fanamarihana izay nentin'ny sampandraharaha mpampafantatra ny toetr'andro. Manohy ny diany mianatsimo manalavitra ny morontsirak'i Madagasikara ilay rivodoza Dumile ao amin'ny ranomasimbe indianina raha ny fanamarihana izay nentin'ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr'andro. Tany amin'ny 900 kilometatra atsinanan'ny morontsiraka avovoan'ny atsinanan'ny nosy no nisy ny fobeny tamin'ny 7 ora maraina. Any an-dranomasina ny andian-drahona miaraka aminy dia hitondra orana sy rivotra mahery raha ny fantatra. Noho izany ny mponina sy ny mpiandrika avy eo Manohy ka hatrany Tolagnaro dia tokony hitandrina trano fa aherbe ny ranomasina. Eo amin'ny 8 sy 9 kosa ireo tokantrano tsy nanana herinaratra tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Dumile teo amin'ny 10 kilometatra ny morontsiraka andrefan'ny nosy la Réunion. 210 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra izay nentin'ny teny amin'ny Colorado. Ireo tariby mitondra herinaratra no maro simba tao anatin'izany fandalovan'ny rivodoza tao amin'ny nosy raha vavy izany raha ny fantatra.